Ny tondra ny anjara biriky no hoan'ireo traboina tetsy amin'ny fokontany antsalovana tao madinika family Maître Ray Antra izay solombavambo fito tao amin'ny boriboritany voalohany. Ny tondra fanampiana ho an'ireo mponina ireo ny tenany ka andeha araintsika ny andindiny mahakasika izay. Ny voninkazo mahatratra ka izay indrindra no isan'ny nahatonga ny solombavambahoaka Maître Antra mitondra fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny hatrany tetsy amin'ny fokontany Antsalovana amin'ny mahatompon-drekitra sy mpisolo vavan'ny vahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany tenany ihany koa no nidinany teny an-toerana hitondra ny votsirambiny tanany. Anatin'ny boriboritany voalohany moa zany dia voninkazo mahatratra ireo no mpifidy ny tenanay tamin'ny fotoanan'ny fifidianana kanefa ihany koa amin'ny maha olombelona zany dia efa misy marary dia tsy maintsy mitondra fanahitaina fanalana fanahitaina na zany amin'ny zavatra mitrango zao kanefa ihany koa fotoana ihany koa ahitanany mbola ahitanany ateny fotony zany hoe zao ny atao boriboritany voalohany tsy zarizary zany ny trano ny fomba nanamboarana ny trano ka rehefa mitranga tak'izao ny loza dia hita fa tonga dia trano marobe miaraka may zavatra mety mitranga zany any faritra hafa raha eo ny trano falafa reny fa eto Antananarivo renivohitra boriboritany voalohany zao ny zavatra mitranga fa ny fotoana zany filazana fiantsona ary fampitana ny mitompona andraikitra rehetra hoe fotoana eritreretana ny anaovana ny tanàna na ny trano indrindrandrindra mba manaraka ny fenitra tokony ho atao zany fa tsy mandehandeha fotsiny ohatran'izao indrindrandrindra mba ialana zany manomboka zao hoe tsy ho betsaka intsony ny trano azo indrindrandrindra ary ny trano mbo tokony lavirary amin'izay mba olombelona mipetraka ao mba ho tonga amin'ny fanatsarana ny faritany Antananarivo zany. Vary fonogony sy mofo folo lasaka araka izany natolotra ity solombavambahoaka ity ho an'ireo traboina eny Antsalovana. Ankoatr'ireo dia mbola hisy ihany koa ny fanampiana samihafa izay nangatahan'ireo mponina dia ireo kojakojan-dakozia izay efa tapitra tsy misy intsony noho ny hahitrany.